atolotry ny radio Don Bosco anareo anio. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe sedra nampiray. Nosoratandrakoto Arvely Serge. Olalaovin'ny Rakoto, Faly, Sinez, miaraka amin'ny Ony Miajanirina ary Ivantsoa. Nandrefeo sy nanatotosa, tovra zanamamonjy sy Olosoa. Fa maniny ianao dia mahaloko endrika sy malahelo lava ohatran'io e. Jereo ngefa na ny sakafonao aza tsy hanao akory e. Misy tsy zakanao nga ato trano anaka ha? Zany very tata dia mbola antaniana ihany a. Maniny ry ha? Malahelo aneny ary tsy tiako ianao any ambady aniny emi iny. Eny e, fantatra aloha ny alahelonao andreninao e. Saingy za kosa ny efa ny alaninina taminy hitanao tsara reny ny vokany fa izy no sintaka nandaontsika nefa tsy nandroko azy a. Sady efa nangataka fisarana tamiko izy mba ahafahany manambady sy hoe hananana fiainany manokana any. Tsy nandahany zany anefa tsy tianao izay hampalahelo azy ko. Dia zaranao koa aza mba hanambadianao anemi? Tsy zany efa nisaraka herintaona mahery za sy ny reninao vao nifankalala taminy a. Hay moa. Zany ka ary nanadiady tsara emi talohan'ny fanekena hiaraka. Zao Jessica, ny tiako hiala ao-tsainao dia ny heveranao fa eminy nanodikodina ny lohako mba hisarako amindreninao ary iranay. Vehivavy tsotra sady endriny izy iny ka azakalainao trentsonka. Eny ekeko ary hoe neny niala tamintsika dia maninona ary tsika no mijanona aty fa tsy mody any Madagasikara? Jessica, so adinao ary fa ny antony ny asako dia aty sady raha mody any inge dia anoana ny farim-piainantsika e. Hainao ihany ingery Jessica nipetraka any fa na ny vola miditra aza dia ampahafolony ity. Manampitrotraka an'izany koa ny alafin'ny fiainana sy ny toetoetry ny fiarahamonina. Eno ae. Ny an'ireo tokom-piainantsika raha teo koa aty daholo. Sady za zao vao avy nanao fifanekam-piaraha-miasa lavidavitra ka dia hoe hifindra andro vitsivitsy ihany tsika ko. Eno ary dada, tsy haresy lahatra anao fa asa-pijaliana fotsiny izay menadara nambady anemi ihany ianao. Ary aloloha za torokely fa tsy nahita tory mihitsy alina neritreritra an'izany. Dia afaka mandeha amin'izay ianao fa izay ihany ny tsoko anao teo. Aza manao ianao Jessica fa tsy hanao ankila-bao nareo menadara zany a. Ary aza manao teny mampalahelo ohatr'izany moa fa ohatrany hoe manao tsinitsinina ny fisinareo ahy e. Tafandrimandry dia aza miasa saina be ny amin'izany ianao fa tsy adala akory ka hanolo-bato mafanao anareo e. Tonga tsika fa efa tsy nanina ve anao teo aloha e. Ao tantanako anao dia midina moramora ary. Za lepilepy be koa zany. Tena tsy zakako mihitsy koa rehefa hidina toy ireny fiaramanidina ka. Zany ve? Te andoha be aho zany. Mialatsiny fa tena naloloha be mihitsy aho. Samba koa angamba vao nitaingina fiaramanidina izy ry dady e. Andraso e, teny misara dia fa tsara ny vavanao. Misaotra. Mino fa rehefa mahazo rivodivy teny ambony fiara ianao dia afaka izany misalebuleby zany e. Jessica, aza mahery fiteny ohatr'izany fa tsy fantatro akory ny toe-batany. Misaotra ry Flavien. Tena tsy azoazon'ny Jessica mihitsy ny fifandraisantsika.
jereo nefa tsy lobava mihitsy izy hatramin'ny angatsika sady milongolongo foana. Dia jereo indray izany teny fanambaniana zany. Tsarovana nefa fa noho ny fiangavianao no nandehanako aty. Saingy tsy fankasitrana no hita dia fa so ihany aloha Davida fa tsy toa anjokony fa ratsy zany koa ngamba tena niverin-dalana. Aza miteny an'izany ianao fa fomba ny Jessica io raha mbola tsy mifankazatra aminy olona ifandraisany sady tampoka taminy koa nge ny fiarahantsika dia mety hoe malahelo andreniny izy manao ohatr'izao. Eo fa resahako mangina izy rehefa tonga antsika. Mekaradolo amin'izay anaty fiara raka izy izy anao amin'ny devan. Aleo zary dada anao fa sady makamaka sara eny an-dalana. Ay mekarary dia atoriana ianao Jessica hitondra anareo menaday tsangatsangana mantsy dia miaraka aloha nareo telo mianaka fa za mbola andamy manesako vetivety dia any amin'ny trano itoerantsika miona dia aza manao fiteny ohatr'ireny intsony moa ry Jessica fa olon-dehibe tsy mitovy aminao nge izy. Ka hitondra nay menaday tsangatsangana moa zany sa hitondra ny vehivavy eo anao fiainana ny alehantsika ity ry dada? Any an-trano zany miona fa tsy maintsy andeha izay. Ao mekaratoriana koa ianao dia aza isana sainy zany teniny Jessica zany tia. Bizomamy be dia any an-trano miona. Jereo langy eny maillot de bain anaovany Emi zany dia hoe entina hisarihana ny dada mihitsy ny bikany. Maharikorikona no mijery azy moramora aloha ndry fa so dia reny io zany tian'ilay zany mandreraka be. Fa ngah kosa moa ry Jessica tsy toy izao daholo moa ny fanaon'ny vehivavy rehefa ilomano. Dia maninona nefa na eniny azy satria tsy vehivavy lahy dia tsy mahalala an'izany. Tsy ireo daholo ny anaovan'ny vehivavy rehetra dia ampitahony any Emi dia hita ny lahy tsara mihitsy. Fa zao aloha inona tokoa aloha ry Jessica ny tsy itiavandry any Emi totsotra ihany ny fahitako azy sady tiatsika. Tsy mbola nahita anareo ny resaka mantsy na dia hoe indray mandeha raha tsy hoe fifamaliana nga. Tsy fantatry lahy mihitsy manko fa io vehivavy io angeny ny sarahany dada taminy eny dia izao nefa rahatsika ka mboty velon-dreny no io Emi io tsika. Raha tsy teo izy dia mbola teo ny anotra an'izay. Diso kosa ny eritreritry izany fa tsy ahoana re izy nge voangana ny fankalala tamin'ny dady nefa dada sy neny efa ela be izay no nisaraka. Ngah kosa aloha tsy tindira hoe io indray nentsika raha mivady izy dada. Lasa koa lahy milomano miaraka amin'ny andro raha tiany lahy izy fa tsy aleo za no hirahira rehereto ihany. Mandreraka ana ny mahita azy mifamahana ranom-boankazo amin'ny dady ohatran'izao ary. Raha misy mahita zao dia hoe efa lasa dala angamba ireo fa hatrany anaty rano avy no manao ohatran'izao. Tena raha zao kosa aloha no mitohy dia tsy hisy fahafinaretana ho ahy mihitsy aty aiza ilay tenin'ny dada hoe tsy hanao akila-bao anay izy. Sady efa fatapatatro ihany fa tsy maintsy efa ara-mifanili-kiliana anay ny fiarahan'ny dada amin'io vehivavy io. Andrak izy ny zakafa zao ny zava-misy ety tsy mba mitovy ny any amintsika fa samy mihinana an'izay teny teny andramo ry David manao ny tsirony. Fa inona aloha ty ry dada? Taony no solony ena mahazatra any amintsika letsy ary misy fomba samihafa namasahana azy. Ao ano nge dia ho fantatra lahy ny tsirony manao any tsara kosa izany fa mitovy amin'ny tsirona koa ihany nge izany ry dada. Ao minana ry Jessica tsara be nge io ary minao fa ho tindry tsara andramo ange telo dada ao andramo ty andreo fa mazotoanareo sady za akory tsy bibidia ka hinana hena amin'izao tsy misy fangarony tsy tia sakafonareo fa efa zatra any hatramin'izay. Mampome ako nareo telo mianankireto. Inona koa zany mampome anao amin'izany eo? Tsy misy fa le resaka reto eo iny tia mampome tokoa fa aleo za andeha dia mazotoanareo Sany koa ve dia mahatezitra azy avelo izy Remy andeha mipetrahanao fa aleo tambatabazako izy
Jessica, fa inona ho any tsy mety ataoko ny de moritina ohatr'izao ndre misy inona ka? Lazao amin'ny dada ny marary indrina. Tsy tiako atiry dada. Maniny zakako ny vovoka ty ny hafananako hoe tsy andaniny, indrindra moa fa mandre an'ireo karazam-biby resanareo reo foana. De zay ihany ve ka? Dada, raha zao no mitoy de adininao mihitsy ny fisiko e. Jessica, aiza ve ka hatramin'ny sakafo antsika avy no miova amin'ny mahazatra? Fa manina nefa ianao no tsy maintsy manambadindray e. Tena tiako emiry Jessica. Omeo vitana farany ty rainao mandry ty e. Andreninao konge efa nandao antsika any Madagasikara no miditra dia tsy hitako tsozy atao e. Jessica, tiako nendry dada, ary tsy misy mahasolo azy. Zao zay lasa miafy tsy fidiny amin'ny zavatra rehetra. Omenao anemi daholo fitiavanao rehetra te atianao Zao ny zavatra Jessica ahasoloana avokoa rehefa tsy mety ary aza manahy ianao fa tsy manateny ny fisinao zany fa fitiavako anareo menadanga ny tondrako anareo aty. Ary azonao atao ny mandray azo teny rainao na toy ny namana mba ahafahany manome fitiavana anao. Eny ekeko hoe mety ho banga ny fitiavana omeko anareo menada fa izy ahafahameno an'izany raha raisinareo toniny ireny tokoa izy. Ka ndao tsika ry dada oto fa tsy tamana ty ho aza sady tany amintsika koa ny nabe aka tsy ho zatra ty mihitsy tena nanao atosoana be tsika ry Flavien. Fa atosoninona ki zany Remia ty dia tsika ty tsy tsapanao ve zany? Emia, tsy misy an'izany fa fahasambaranao atsika izao hoe ry aza matahotra ianao fa hivady tsika ary ananjanaka vavy efa lehibe ka ho tianao. Eny tsy lavika nge zany saingy masika sy mampatahotra izy. Hitanao tsara ny fihetsiny rehefa misy resaka mifandisy eo aminay. Matahotra somana ny amin'ny Jessica ary Flavien. Maninona izy? Manoatra noho ny fijerin'ireny biby masika ireny ny fahitany aka. Lasa matahotra azy tanteraka. Nefa tsy fantany fa ny fitiavako anao ny rahako aminao ary ameno izay bangana velandreny teo amin'ny fiainany ny tanjoko. Aza mieritreritra ratsy ianao fa ny fotoana manova zavatra eny ihany. Tsy mbola nifankazatra matsinareo dia manoatra an'ireny izy. Ataovy tsapany fotsiny fa tia azy day ianao e. Mino fa iova tsikelikely ny toetrany fa maharita kely aty Remia. Ary aza matahotra azy zany ianao fa lasa mifampiataka indreny ianareo e. Ny adidinao amin'ny mahareny ianao dia ny fanakekezanao azy sy ny fakanao ny fony. Eny ekeko daholo ny teninao no ny fitiavako anao. Davida kely aloha tena zaza mahafinaritra mihitsy fa tsapako fa tia. Fantansahady fa n'olo-toerana andreny ny antony rahako aminao. Ka dia mazava be zany fa Jessica tsy mbola mahalala ny aomponao e. Tsara raha mifampiresaka manginonareo e. Sarotsarotra ihany zany Flavien fa hainao ihany ny avinaviny rehefa eo Ianao aza manontany azy tsy ianao ny akory maika fa iza. Ny alina misy isainana fa aleoloha atoritsika miara-dalana nareo telo mianaka raha pitso hamonjy ny trano ivatanantsika dia manandrama aloha mifampiresaka sy manampy tamby azy ianao manomboka raha pitso zay fa tafandrimandry ary eny azy ao tsara daholo dia zao efirenina apetraky ny tompona andraikitra ireny zany ny tokony sy ny tsy tokony ataontsika manomboka eto mandrapatonga any an-trano zay dia lasitsika zao dia hitan'ireo karazam-biby tsy misy any amintsika mihitsy tsika eny an-dalana eny zay eny ary andao ary rehefa vonona daholo sahoana kiry Jessica na vilony fotsy marina ny lohany tena leo miaino hirahira tamin'ny akotara aitoko moa izy efa nilaza tamin'ireny fa tena tsy tia mahita biby ary tsy tia resadresana n'izany aiko sady manana fankatsarika inareoko eny zonareo makamaka sary zay tianareo amin'ny toerana lehantsika rehefa avy eo zay saingy zao tsy mahazo mivoaka fiara fotsiny
Ty indray raha misy Brian dia tsy misaraka amiko na iza aliako fa hono azafady tompoko. Aiza tokoa moa zany le trano itoeranay? Eny tokoa mbola lavidavitra miala eto aloha mbola lalana ora ray eto nge raha mandeha amin'ity fiara ity tsika lalantany mamaky ala manify manko makany dia izay no maelaela ny miazo amin'ilay toerana fa izao tokoa aloha izy teny mianaka mandrapatonga any amin'ilay tranonareo dia tsy mahazo mivoaka fiara mihitsy sika tandremo averimberiko tsara zany mba tsy ahitan-doza mazava ve? Fa manina Ramse? Karaporitra eny an-dalana moa zany dia ahoana ka? Zao hitanareo ao anatin'ity faritra andehanantsika ity no iriariavan'ireo biby isan-karazany mazava ao ny tena misy masika no aingam-pandeha ireo biby masika ireo dia mihinana biby hafa ka izay tazany rehetra ninonina dia vonoiny haniny dia mazava ho azy fa tsy azo andeha andehanana ao anatin'ity faritra ity raha tsy hoe anga mitondra fiara manokana ary misy mpitarika izao kosa raha poritra eny an-dalana dia tena tsy misy azo atao raha tsy tonga any an-trano izay ihany amin'ny mahavalan-javaboary an'ity toerana ity dia tsy maintsy ampahafantarina amin'ny mpitsidika daholo ny fepetra rehetra iaingana makany sy ny tokony atao rehefa ao anatiny mazava izany nanafatrafarana anareo ny fomba voanenga teo tsika dia tafiditra eto amin'ilay toerana nolazaiko anareo teo amin'izay zany tsika zao hitanareo ry renirano ry ao no ahitana ny mamba sy ny voay ka ity fotsiny tsika aloha no mitazana mba hafahafa kosa zany renirano zany jereo fa zara raha misy rano sady tofeny fotaka sy zava-maniry eny ka rehefa mendohatra an'izao ny lohataona dia ritra ny rano dia rakotra zava-maniry isan-karazany tsy misy biby samakeny fa tsy ireo omby dimangetaeta ihany no mity ao fa inona foana izany biby resahanareo izany tsy misy resaka afa-tsy izany fa maninona raha tonga dia mijery na dia ny ray amin'izany aza rehefa ty andra nga dia aleo mijery ny zava-misy na dia tsy tiako loatra aza mbola tsy fahitako mantsy azo jerena tsara ny biby ety fa tsy mahita tsika raha tsy miala amin'ity lalana ity azo atao ve zany sambasamba marina dia sikamba midresaka ary te ahitandreo karazam-biby ihany koa izy zany mazava ho azy fa hijery ny manodidina anie no atindihan'ny mpitsidika ety no izany mananjo ny tazatazana izay tiany ny rehetra mitazoma mafy ianareo fa hividika ireto tsika azy azafady kely nge Ramse ahoana zany ry ahoana ka mila mivoaka kely aloha fa poritra Ramse hivoaka ho azy tsy azo atao mihitsy zany fisika zao efa tafiditra anty amin'ilay krihetra be biby masika ho ka andraso aloha ataovy amin'ity fa tsy afaka mivoaka ny fiara tsony tsika zao ataovy amin'iny misaotra fa tsy mety iny ka zany Ramse tsy tia biby fotsiny poritra be ao azy zany dia ahoana zany Ramse lozanao ny lalao an'io fankatsara io dia tsy misy reonao akory izay afatrafatra nataony tompona ndraikitra fontsika voaengy andraso aloha tsy maintsy hivoaka ny fiara zany fa andraso aloha kabasa iry asao mantsy misy biby niery ety akaikaiky ety andraso kely aloha azo zao nareo mianaka tsy mihetsiketsika eo dia aiza ho aiza eto moa zany Ramse mivoaka tsy mitakotako mihitsy lesy atao aza mandeha lavitra lafa andrasoko ety lavidavitra ety ihany ainga ny lahy hafahafa be zany Ramse dia ahoana zany andry aingana resy fa tsy misy hafahafa zany eo sarofo fa ty anaty akatsika zao tsy hoe any an-tanàna akory ka misy zavatra hafa azo atao eo ohatray maro aza mihetsika lahy aloha aza mihetsika fa misy inona Ramse oay ary inona koa zany manatona moramora dia mivadia ty oriniko io ara le biby nodresahako anareo teo manatona langiny dia mihamoramoramora aloha dia miazaka za mamonjy ny fiara fa za hitifitra an'io aloha ohatray marina tena anakiroana izy zany lasa amin'izay lary Davida dia miazaka za mafy tena tsy vo marina reny fa taminy anako sady manivaka tianiko n'izy zany aleo amonjy ny fiara ingy anako oay tena mianjera vondeo
Maty! Atsoda vitsy miteradoso zao. Saingy aleo tsy andatsy lehibe dia azy fa efa randraraka ty. Tonilona reo menada andrasy fa misy fana ny telefoniko ato dia antsoitsika andrainareo. Ahoana ozy izy? Tsy misy réseau koa rehetra izany. Tsy misy réseau. Sao ny mpitondra antsika mahatalany ny biby masika no ny sitraponao. Raha tena iny tsy mba nitondra anay tamin'ny toerana ohatran'izao izany. Ohatran'izao izay tany Madagasikara ihany fa tsy aty amin'ny tany tsy fantatra aty. Saingy no ianao dia nidrokotrokianao datany andeha aty. Ho very faty aty izany. Jessica, diso izany fa tsy za kory ny taona andrainao nankaty fa no ny asany. Ary izany ny angaviany ihany mba ho namanareo menada. Tsy misy azoko ataony hitanareo tsara ny habe sy ny akingy an'ireo biby ireo. Tsy maintsy hitady atsika andrainareo fa aza manao toy io ianao hitady atsika amin'ny fomba ahoana koa anefa izy. Atsika nge zao ka aty amin'ny tany tsy fantatra aty sady amin'izay aty anaty kiridrihatra be tsy hita hoe aizy. Mino aho fa rehefa tsy hitany any an-tranotsika dia anaraka ny dian'ny fiaratsika izy. Sady tsika ne nandeha lalatany ka inoko fa hita ny vilintsika teo iny. Olany reny biby reny aty koa zany tsika raha izao no mitony. Tao ary Davida. Mitonilo ianao ry Davida. Matsika. Raha mbola eto koa dia tsy maintsy ataoko izay iarovana anareo. Izany sady indrainareo tsy maintsy hitady atsika ka anaraka ny dian'ny fiara. Indray ary ilay izy. Lasa niakatra ao ambony fiara. Matahotra aza mihetsiketsika sy miteny mafy aloha vao mainka mampasika azy ny izany. Jessica, angina tsy naloha teo maro misy menata. Eny za koa aza tena feno tahotra tanteraka. Oay, io fa mantendeha eo amin'ny tafo le biby masika. Tsy fiara ary tsitra ne izany parabrisy eo aloha izany. Oe, fanidiny eo amin'ny kapoa ary manarangarana avy eo aloha. Lanitra na reny atao Remy fa ho faty aty tsika. Jereo ange reto masony. Aza mitety aza mihetsika mihitsy aloha. Avy eto kaiky ry Davida. Dia aza mivarahontsana toy io moa ianao tia ny fankatsarinao. Ary tazany tsara ihany ry Jessica no manodidina. Nibanjina Jessica ary tsikaritry faneova ny fijeriny ihany dia mbola hita ihany aza fa tsy faly amiko izy. Ka inona ny ataontsika fa tsy matazana ninina tsony Tsy afaka ny manao ninina aloha tsika fa aleo aloha mijanona aty ihany sady makasaina tsara aloha Ka aleo ary tadiavina ilay basin-dramosibra ianona teo mba hiarovantsika tena aloha farafaratsiny. Raha samy ho faty ihany mantsy dia aleo mba mahafaty koa. Tsy mety izany Jessica. Aleo aloha mijanona aty ihany tsika fa sarotra be izany. Ka tsika izany tsy tady vahaolana fa iandreto fotsiny. Ianao izany toa tsy mivaky loha mihitsy fa nijanona aty ihany mamay anao. Tsy hoe tsy mivaky loha aky fa ilana fitandremana be ny fanatanterahana an'izany Tsy maintsy tazanina aloha manodidina ary tadidiana tsara koa ny toerana ny latsahan'ilay basy. Tsy azo atao akamihana ny fanapahan-kevitra toy izao. Dinihana tsara aloha izay tokony atao. Izany ange ny teneniko anao teo hoe tazatazany tsara aloha manodidina mangetaheta be aho zany. Andrasary
Andrasy fa misy rano ato. Tsy misy afa-tsy ty sisa fa ndraina rina teo. Ty sotrory Davida. Ary Jessica sao dia hisotro koa? Navilona fotsy marina ny masony dia tsy namaly ahy izy fa dia naleo nametaka ny écouteurany dia niaina hirahira. Tsy manome tsiny azy afa ny saina izy dako izao tena mikorotana. Mia, aiza nareo fa efa tonga e? Otry, ary mangina be nge atao tran'izany fa tsy ary anisan'olona miresaka mihitsy e. Ny varavarana nefa ty mikato-potsiny. Davida, Jessica, efa ty dada fa aiza nareo e? Aizo! Otry, tena tsisy mamaly mihitsy. Fa aiza ary izy telo e? Dia mbola tsy tonga ihany ve nefa efa tolo-akandro zao. Sady ny lalana iny araka ny fanazavan'ny tompona andraikitra dia ora ray mahery ny faharetana. Allo? Manahoana tompoko? Fa mbola nakay za? Ka zaza gaga fa tsy mbola tonga aty izy ireo hatramin'izao nefa efa nyteo maraina ny alataniko. Ka mazava be zany fa ahoana moa ny namanareo no tafaverina any kanefa tsy mbola tonga taty kory zareo e? Allo? Allo? Tapaka marina le antso. Ary misy malagasy miasa ihany zany ety. Gasy mihitsy zao le niresaka tamiko teo. Efa nandray fepetra tamin'ny tompona andraikitra izy ireo ny fitadiavana ny fiara nitondra azy ireo. Tsy mandra andrasa aloha andramako atsona mihitsy aloha imi fa so dia maninona any reny. Tsy mandeha marina le telefona. Fa ahoana re? Andrasa ireo ny any Jessica no andramana. Tsy mandeha koa ty. Dia sanatria hoe misy manjony vady aman-janako any an-dalana any alina ihany ty ny andro. Tsika nefa ty tsy misy mahalala kory. Fanga nefa dia ao ivelany ao foana ireo biby masika teo ireo e. Araka ny fanazavan'ny Brian antsika aloha dia amin'ity faritra ity ny fonenana sy friarian'ireny biby ireny. Nefa tsy fantatro hoe ao ivelany ao ve izy amin'izao. Andraso hoe rehetra ny jiron'ny fiara dia tazantsika. Ohatray marina. Io alohan'ny fiara io izao ndray. Andriamanitra, io aloha io izao le nianika ny fiarantsika. Matahotra mafimaro ny Jessica vao nahita an'ilay biby ka namekitra mafy ny tanako. Tsapany angamba fa ilainy ihany ny fisiko raha mitoety zavatra toy izao. Raha hita vita kely anadany aloha dia tsy ho hitany anteherana amin'izao. Jereo ty izy fa resy tory ny anohanana sy ny etaeta. Matahotra zany Remia. Manana finoana fa tsy maintsy ho tafavoaka ny toerany ity tsika e. Viny Azo matory koa ianao fa ho ela ny andro vao araina ange raha andrasana eto foana e. Nahankany tamiko marina lohany dia tsy miteny tsony izy. Malahelo azy menada. Saingy tsy hitako ity izay atao fa ny fiara ity tsy misy lakle. Ny basy koa ny ivelany ka tsy azo irovan-tena akory. Ohatray azo avy anisany oran'izany e. Zany eny fa mitsitaitaka tokoa. Raha zao angamba mitoy dia voafafa ny dian'ny fiara. Oe, tena ny amin'ny vatravatra izy zany. Tahitra trano Davida mihitsy marina. Mangetaeta be ary mia. Maty ny etaeta fa aleo aloha sotro rano orana ny ivelany ka. Davida, fa ino ty ataonao e? Akatoy ny varavarana io fa tsy hainao niny tampoka mety iseho eo e?
jereo fataitra trano Jessica mihitsy. Aleo ampidinina fotsiny fitaratra dia mitaty amin'ny tanana fa sao dia ahitany tsy fahita eto tsika. Sady za koa izany dia hisotro rano be fa aleo mihitsy aloha hanararoatra kely amin'izany oran'izany. Za koa asa mba mangitahita valeko miafy. Raha ty marina zany raha nety niaraka tamiko le mpitondra angidimbe. Fiara ray dia miampy basy maso lavitra no meny zany aza raha tsy nitonona hoe ingénieur nangana jero amin'ity faritra ity dia tsy nomeny an'reto fitaovany reto mihitsy. Ary aleo afainganina nity fa asa be no miandry aho mandrapahita azy tery mianaka ka hatreto aloha dia tena tsy misy mahari-pamantarana mihitsy na nidian'ny fiara azy. Orana koa moa alina avy raha teoko. Aleo aloha rano ty lalana ity dia rehefa mahita toerana avoavy dia tazanina manodidina. Ty raha teo koa tsy misy tamingan'olona azo anontaniana mihitsy na dia anankiray azako. Tokoa moa ko janan'ireo biby masika amin'ity faharitra ity ka tsy misy sa mandehandeha mihitsy. Maraina marina ny andro. Ohatray ay moa tsy any an-trano ty za ty. Ary inona koa ry mangirangirandre izany? Raso hoe jerena tsara. Lakile amin'ny fiara io. Avitrytsika reto avitrytsika. Ry ny lakile amin'ny fiara. Ay zany. Jereo ry mangirangiranao anaty bozaka ry. Aisa. Ka io veto saron-tavoahangy ry Davida. Ay, ianao koa dia manaitra. Miveriko hoe misy inona. Tena tazako mihitsy io fa aleo mihitsy hoe jereko amin'ity fakantsary ity dia akekezina ny sary. Tokoa tena lakile io. Jereo ange. Hoe jereko tsara. Io hoe. Tena izy mihitsy io. Avy fa andao alaina ingany hoe. Nandraso alaiko vetivety io raha izany dia aleto tsika. Jessica, mitsanona ihany nareo menadaty fa aleo no akany io e. Tsy hay mantsy jeseo velany eo ka ilaina fitandremana be ny voakany. Ka ahoana ary ny azona n'io lakile io raha mbola mampia ihany manodidina tsika. Andraso hoe amariniko. Tena lakile ny fiara io. Ary nilatsaka avy any am-paosiny Brian Omar izany. Tsy adevitra ela be amin'izany tsika fa aleo izany ho andeha akany io eny e. Adidiko aminareo voalohany izao ary mety ho farany koa ngamba. Aza mihetsiketsika ao anaty fiara nareo fa rehefa tafaverina soma tsara vao mamoa varavarana nareo hitako samy malahelo izy menata. Tsy maintsy ataoko anefa izao satria samy teo afaka eto izay. Sady adidiko amin'ny maha olontiany Flavien azo. Mijanonona moa miaraka amin'ny ato eny. Davida, tsy te ala amin'ity toerana ity ve ianao e? Mampanantenanao fa tsy maintsy tafaverina eto Matokia. Lasa ihany izy marina. Na dia niezaka ny taona azy hijanona sy Davida. Tsapako tamin'ny resaka eto io fa tena te hanavitra anay izy ary adidiny izany ka tsy maintsy ataony na hamoizany ainy azy. Mampanahy ihany aloha ny fivoahana any fa dia lavidavitra ihany le lakileko. Ohatray marina. Io tamin'ny manantona azy indray le biby ray kanefa tsy hitany akory. Emi, miasaka samasy fa tamin'ny manantona anao le biby ray. Angana Emia. Tena tsisy mangirana marina ny momba azy ireo sy ny fiaranentiny. Efa maro ihany ireo le mademaka ny tazaniko fa tsy nahitako fiara-mijanona na sanatria hoe mivady. Tena matin'ny anao anana ny marina izay ny vady aman-janako ka
omaly nge zany zao izy ireo ny sakafo farany fomba izay niaraka aleo ndray aloha ikisaka kely dia any alohan'indray aloha mitazatazana ny manodidina ka mibasy tsy esorony ety an-tanana fa tsy hay izay biby dia aty amin'ny toerana oatra tony. Raha ny fahalalako ny alam-bozaka avoavo oatra izao mantsy firemben'ny lioany toniko. Oay, losy ity marina fa latsaka anaty lavaka ny lohan'ny fiara. Tsy misy maninonareo? Tsy maninona izay fa velomiaingana ny fiara dia andao hiala aingana eto ka. Aingana rimia tratran'ireo biby rehetra an'iratsika raha zao no mitondra. Ohatray masina, tena tsy velona mihitsy ary ty. Fa maninona azy? Aleo averina velokona. Aingana moa fa efa maka te ahita ny tata zany. Tsy misy hevitra ity fa mamono tena ho azy. Inona moa zany fa dia miandry nirainareo indray sisa no azo atao fa dia simba ny fiara. Nefitsika sady tsy afaka ny voakato ny tsy mahay raty eo. Ka amin'ny fomba ahoana tsony moa zany no ahitany isika ty. Tsika angeka efa nisitaka lavitra ny lalana sady amin'izay indray lasa ty ambany loha sa ty. Tena izay vao teny ho very faty aty tsika marina. Za tsy hijanona ato fa andeha hitady any tata. Ka tsy misy azontsika atao ry Jessica. Tsy misy mahazo mivoaka izany io fa izany tompona andraikitra voalohany raha misy maninonmanino eo nareo jereo ny zandrinao fa mifitsaka tsara lasa marina ny vavako ka nateny mafy any Jessica. Hitako natao ateriny masondrana andrara azy le kely ary mba tsy fandirany. Oay, renareo ve zany? Renao rengefa misy hoana angidimby zany. Eny tokoa, dia ina no atao andrasantsika ato fotsiny fa rehefa mahita antsika izy dia tsy maintsy hidina ary anantona antsika. Sady ny fiarantsika raha teo koa moa tongilana dia sary-pisaina azy ireo no nanjo antsika. Mino marimarina fa nampitadiavindrainareo antsika zao zany. Za tsy hijanona ato fa andeha hody aka. Sady amin'ny fomba ahoana moa zany ny alalandry zareo fa ato tsika raha tsy mivoaka ny ivelany. Aleo atsoko ery mihitsy. Jessica, miverena moa fa maty any ianao lasa ihany izy marina. Tsy afaka ny amela azy rery any ivelany any fa aleo arahako any mihitsy nika. Andraseo zay ry Davida dia kato ny varavarana. Avotsy zay fa very aty miverena aty fa tavela rery aty re zay andraso hoe zay. Regako tsy hitany marina tsika dia lasy izy. Very aty tsika. Naratra marina ny tongotra fa voatsindry ny hazo. Maika loatra koa dia tsy tandrotandroko le hazo maranitra. Marina tsy nilendrika lalina mihitsy izany. Jessica, mangina Jessica fa tsika ny ety ambany ka tsy horeny mihitsy ny antsoantsonao sady izy raha teo koa tsy nandalo teto amintsika ny lavitra ka tsy natazana mihitsy. Avy ety amiko izany zanako izany avy. Ay marina, renao ve zany? Inona? Oay, ary maninona koa ny tongotrao zany? Tamin'ny manantona ty iny bibiray. Te inona ny ataotsika? Ny fiara nefa lavitra tsika sady ny tongotrao zany koa toa maratra. Ndrikazy io marina io raha afaka hiazakazaka tsoa. Jessica, manantona ty dia avifiniko sy zanako zany. Matahotra. Tsy misy azo atao tsony fa tsy ho lasa lavitra tsika dia ho tratran'io. Misaotranao Andriamanitra fa tsy maty foa manainy izay. Nisy nanavitra tsika marina. Mety ny rainareo ngamba ny nanavitra tsika teo. Io maty voatifitra io le biby teo. Ohatry olon-kafa mihitsy.
iza reto? Eo azafady ane zay mba mila vonjy aminareo re. Fa izaka ianareo mba avonjeo re zay fa maty ny olona nitondra anay a. Ary tora sarasaina amin'ny antsy le biby. Mandehana miverina malaka any anaty fiara aloha ianao Jessica. So dia mbola misy hafa no any. Ay kay reto tsy mahazo teny malagasy. Hitako moa tsy misy mamaly izay lazainy Jessica fa dia migonigona fotsiny izy. Ary aleo koa hiditra ao anaty fiara fa tsy haizay tranga eto. Ary izy ireo Jessica mangitaita be azy any ka. Reo mpiazy ireo reny nanavitra anay teo a. Zany ie ranontsika nge zao lesika lany nefa nazako azy zany tena maina etaeta mihitsy. Aleo aloha za hitady rano any ivelany any mihitsy sotroitsika ka. Aza mihetsiketsika eo aloha fa tsy mbola haitsika anie izay any ivelany any e. Vao ndray tamin'ireo biby mantsy zao ny maty. Ka avela ho fatiny etaeta eo zany ny zandriko. Andeha angaviako re tsy olo retsy. Mino afa mahita rano azontsika sotroiny zareo no sady afaka mba hiaro antsika koa. Manana pasiansy manko ry zareo. Mety ho marina aloha zany fa andraso ary aloha kia. Andraso dia miaraka tsika. Idio tsara ny varavaran'ny fiara ary Davida dia aza mihetsiketsika ato mihitsy ianao a. Eo azafady ange so dia mba mahita rano azonay sotroiny nareo. Tsy azony mihitsy izay lazaintsika fa tsy mahay teny malagasy ireo Jessica. Ay tokoa. Aiza tokoa moa na aizany reto teny malagasy nefa izy ireo ary moa tsy gasika. Hitako moa tsy azony mihitsy izay lazainay. Eo excusez-nous, est-ce que vous trouvez de l'eau? De l'eau? Il nous en faut s'il vous plaît. Io fa manondro tondro indray Remia. Fa misy rano zany amin'ny rikirihatra ambany iny. Eno aleo anaraka andray amin'izy rola dia ianao mijanona eto. Fa ino dia ataonao? Hoaiza ianao Jessica? Andeha haka rano atsika e. Ndray amintsika miandry miaraka amin'ny Davida ao anaty fiara ary ndray kosa miaraka amin'ny maka rano hosotroina. Sady ny tongotra koa marary fa aleo zany andeha hoantsika. Mety zany Jessica. Nia matokia anay ianao. Mety zany fa aleo zay andeha vetivety. Satako ny malahelo anahy mihitsy eny fa matahotra izy sao dia maninina aty nefa aleo zany andeha fa ny tongony azy ry marariko. Jessica, midiraingana ato anaty fiara. Fa nisy inona teo to? Nandre feom-basy zay. Tsy alohany rano dia misotro daholo e. Mbola nisy bibiray teo ary niezaka niary tena nitifitra le lehilahy iray nefa tsy nahavoa dia matiny. Jereo angefa mampalahelo ery le namany miaraka tamiko teo e. Tena mampalahelo. Penipeny ery mitady an'le namany. Marina tsy ho faty eo koa iny fa iny ihany sisa no iny aminy. Tsy misy azontsika tao aminy fa izy asa tsy nety niditra ny fiara. Zany nampanahy nikasika anao teo iny ange. Ary zany koa nanafarako tsara ny Davida tsy hivoaboaka ary aniditra tsara ny fiara. Dia inona zany no ataontsika fa velo faty eto zany io lehilahy io. Efa ary izy mba nitady rano sotrotsika. Iny ara fa lasa nanivatsivany anaty alam-bozaka izy. Marina tsy ho faty rery ihany izy. Zary ny vady aman-janako e. Hatreto aloha tsy mbola misy mangirana foana ny toerana izay aleoko. Nisy an'iny oram-beny koa alina dia tsy misy tazana intsony ny dian'ny fiara izay mandalo amin'ity faritra tiako. Aleo sakafo kely dia hotoizana ny dia fa efa ho hariva koa izany andro izany. Nefa ny vady aman-janako izay ihany tsy misotro na dia rano azy. Tsy te hinana ny retondray amin'ny eritreritry azy telo mianaka ka zay na manahoana izy ireo any amin'izay misy azy ireo any.
Emia, matory nga ianao zany? Tsy matory aho fa miezaka ny maka toromaso fotsiny ka. Nazako azako. Emia, taizakainy na alalana ho any tatanay? Jessica, tsy tehirizaka an'izany mihitsy aloha raha izao. Aleo angambo izany ho any fa tsy mahasoanao ny alalana an'izany amin'izao fotoana izao. Tiako fantatra ny fankahalalanareo fa lazao amiko azafady moa e. Tsy tenao izay ampalahelo azy aho fa aleo lazaiko amin'ny marina ary. Sao dia izany ny amelany afarany fa tsy hay tsony mantsy izay farana aty. Aleo ary fa ho tantaraiko anao e. Indray andro izay ary nandeha fiaramanidina tena azo toerana miloha. Vetivety teo nefa dia maromaro izay ny efa tafiditra ka zata tia milany avinina ka toerana. Ary nisy toerana malalaka iray teo akaikiko. Saiko fenao avokoa nefa ny toerana rehetra. Niditra faraparany ninjainao. Dia nipetraka teo akaikinao izy? Mazava ho azy. Dia nanomboka teo ny fankafantaranay. No nipetraka ny fiaramanidina dia nandeha ny baiko fa apetaka sy amarinina tsara ny ceinture. Ary tamin'izay fotoana izay indrindra no nampindrainao ametaka ny ceintureko raha hitany aho hoe sahirakirana tamin'izay. Dia inona avy ny resahanareo teny an-dalana tamin'io fotoana io? PTP. Ny zava-misy aina na ny fiaina ny fiainako. No nigadona ny seranam-piaramanidina izay dia lasa izy ny anaty trano. Izany hoe anaty trano amin'izay misy ana iza na iza. Nefa izy tamin'izay nilaza fa hoe mbola handeha fiaramanidina indray mandeha vao tonga any amin'izay alehany. Tena emotra indray izany ny diany fa niaraka taminao izy? Ie. Nanatitra tokoa izy ary nangataka ny toizan'ny fifandraisanay. Tsy ho laviko izany satria izy aza nahavita nanatitra. Dia izay ny fankafantaranay akia. Nafinaritra fifandraisanay hatramin'izay na dia ve izany ny fiainan'ny tata Simy e. Sambatra ery izao ireo nefa any izay niny. Ary inona mampangano ananao? Jessica? Efa nisaraka ny ray aman-drenao vao nifankalala za sy ny rainao. Raha fantatra fa manambady ny rainao dia tsy niaraka izay. Ary tsy hitanao miaraka aminareo menatato izao Eny, fantatra izay. Ary izao vao mazava amiko ny aminareo. Malemy tanteraka izany ny vatako manontolo. Sady noana be ihany mangetaheta koa. Tena ho faty atytsika raha mbola mijanona ato. Na koa aza toanareo menata ihany nge. Ataontsika ahoana ny aleto nefa. Tsy hitako ny izy atao e. Reny aza mpiazy efa zatrady maty avokoa. Hitanareo menata tsara angamby ny zavantrangalina iny. Iza ary dada amin'izao fotoana izao e. Hita ho ary David. Dia ahoana fitaratra ny loana vaky io izao? Tsy haiko tsony ry izy menata. Tena very hevitra. Aza manalona ireo menata fa efa voabahandreo sezy ireo ny avy any aloha ka inoko fa tsy afaka ireo bibidia izany. Dia tsy misy mahavitra antsika fa tsy tia fiary tia ihany e. Nefa tia ary izao latsaka andafaka ny lohany sady simba. Ary maninona moa raha tia no heverintsika izay etsehany eto e. Mila mialetosika raha te hisakafo sy sotro rano. Ny olana neky dia amin'ny fomba ahoana ary no ahafahan'ity fiary tia hetsika eto e. Tsika tsy misy malala an'izay simba akory. Sady amin'izay indray ny lohany latsaka ao anaty lavaka. Nefa raha andeha tokotra dia hiara ho faty. Mogisana nena ireo menata dia jireo tsara ery amin'ry toerana avoavry e. Izany. Io izao ny biby ray. Tena izy io. Dia ahoana azy ny atao e? Jereo tsara fa manatrika ty ny lohany. Dia ahoana? Mazava ho azy fa manara-maso antsika io ka vao mihetsika etsika dia tazana avy hatrany. Ny akinganiny tena olana tsy ahafahantsika mialeto izy. Lasa 20 metra eto akory tsika dia ho tratrany.
Tsy te ho faty eto azy mia. Inona atao izany? Ahoana re? Aleo aloha hijanona eto ambonimbony eto fa ety izao mahatazana ny manodidina tsara. Ary aleo ny basy tsy sarahana amin'ny tena fa tsy hay izay biby dety amin'ny manodidididina ety. Ary tena tsy mahatazana ninona mihitsy aka. Rasy hoe aleo hivadika kely atsindray aloha. Ohatray ary inona koa mampitangorona ny tony lalitra tony. Misy raka ilay ravikazo. Andriamanitro, ino ty? Tolatratra. Ohatra ny tolan'olona nge raha ny firafy mijereny. Tena tolan'olona mihitsy io. Sady mbola mandomando izany. De sanatria ve ny vady aman-janako efa maty avokoa e? Tsy jereo anefa rombasan'ireo alikady le fatin'olona. Aza mijery an'io ry Davida. Aza mitodika any ianao ry Jessica. Ohatray marina raha mpanon'io izy menatany teny fa dia vo maika izy ireo mijery tsara ny fihinanan'ireo ambodiny fatin'le lehilahy. Davida aza moa dia mahavita makasary mihitsy. Jereo tsara ngery Jessica fa mbola misy kiraro ny eny amin'ny anankiray iny. Eny tokoa. Andraso mihitsy fa alaiko sary. Dia toy izao ve nefa raha tsika e? Ka ohay, to lasa nandositra daholo indray. Ohatran'ny hoe matahotra zany. Aza mitapatapa fa inareo fa sany indray le biby masika efa tamy. Izany nampandositra an'ireo teo fa natahotra. Elo tsara. Aza misy mikofokofoka tsoko fa iny taminy tokoa azy. Io fa mierikerika. Dia iny fa lasa indray le izy. Ary misy feona fiarana izany. Ary ambony ary izy izany. Ary aleo aleako any fa tena dady izany. Tsiry Jessica, tsy mahazo mivoaka any ianao tsy maintsy izany no mijery an'izany ihany. Ka nitongotrao ange marary. So dia adinonao ary izany. Tsy vitanao ny makany fa aleo izany ho andeha. Mingavy anao ary Jessica. Adidiko izany. Ary tsy tiako raha maninona nareo. Dia ahoana io tongotrao marary io izany ka? Tsy ary ny kiraroko anaovy. So dia voatsindro ny bozaka any io. Anaovy ny kiraronao fa aleo andeha amin'izao ka. Dia aza manana ireo manadafa tsy maintsy mamita ny adidiko amin'ny mahazanaky ny olon-tiako anareo Zay fa hidio tsara ny varavaran'ny fiara dia aza mihetsiketsika mihitsy Tena kely ny fanantenako tsy nahitako mangirana avokoa izay toerana retana leako afa-tsy le taolan'olona iny ihany zao. Dia mety efa maty avokoa ve izany mivady aman-janako hoe? Falafa-ratsy mba ny taolan'izy ireo metiko mody raha hoe sanatria efa maty tokoa izy ireo ka. Mino aho fa tsy miala lavitra ny fiara ny atako azy ireo fa aleo izay ahitana ny fiara aloha natao ary. Oy, ary mandeha feo ny sofiko misy miantsontsy zany. Andraso hoe matsara fa so dia za koa nireraka dia mamorona feo ny sofiko eo. Tena feon'olona izany sady feom-behivavy mihitsy. Misy Jessica avany ambany any izany fa aleo hiazakazaka hidina any aloha ka. Zany fa reko tsara zay lazaina dia somary lavidavitra azy. Aty zay. Avia
Aty matavela aty zay eo aty ambany aty oy imiry ambany ry ary aleo valiana dia amin'izay izy miverinao anaty fiara fa tsy aiza izy eo avy eo efa tamy aho fa miverenaingana ny anaty fiara miverenaingana ny anaty fiara fa tamy aho ineny fa misy olona mitiny iflavie marina ary misy mikaratsandrasana ny avy any anaty bozaka avy any fandrasitrazanona aloha ny anao inano ataoko oe na efa akaiky izany nefa ny fiary ty mbola lavidavitra aza metsika fa tiarinanao tia me manatona anao moramora io fa aza metsika tsony aza metsika vao mety sambotra aminao dia indray fa tifiroko avy etrany dia manatsara ianao fa minazakazaka mafy izy zany manisa telo aho dia miondrika anao isa 2 3 zay tsy naninona ianao Flavien tsy naninona aveo tsy naninona fa mpity andraha fotsiny ay tonga ihany ianao masina saika maty taty zay manginy za malalako izany fa tsy amela anareo ireretiara mbola velinaina koa ary makanisa moramora ny anaty fiara fa za aloha mbola hitazataza manodidiny Flavien andeontsika ho any anaty fiara fa ho faty eto any ianao mandeha ana ho aloha ianao fa tsy maintsy miady tsika vao tafavoaka eto vonoina dolo reny vao afaka mamonjy ny fiara ary ambony ery tsika fa manino ny dadany tsy miditra ao anaty fiara remy eny tokoa fa inona ny andrasany eo ivelany eo tsy maintsy miandry izay mbola leona tavelany izy fa tsy afaka mamonjy ny fiara ray ary tsika raha mbola misy ihany ary alaivokely hoe io akanjoko eo azafady ty ary anizy ty tsy anahy iny iny briquet iny fa omeo aty ary hoe ohatray inona koa ny mahavarinanao amin'iny hitako ny hevitra rizda mariny tsara aloha ireo sezany loha ny fiara azafady rehefa mihoteoteo amin'izay zay biby tonga eo dia voaiko moramora ny varavarana ny aoriana ary mivoaka ho aloha avy hatrany nareo fa zandrehatra ny hafa avy ao anatiny tsy mety zandremia dia ho may ato zany ianao Jessica zay anavotana anareo menadalo zao no atao sanareo tsy te hiara-ena amin'izay nareo tsony maneketo anjandrinao ry Jessica fa aza manany amiko oe tamin'ny manantona andray nareo iny ilay biby matsika lehibe indrindra manatony lahy ty fa golobahako ny balany lohany lahy ohatray marina tsy mipoka nge za mibasiko zany fa ahoana ko ary naninona tampoka teo ty aleo amonjy an'izy telo mianaka fa tsy lasy ty ka emi voa varavaran'ny fiara voa varavaran'ny fiara to misy manentsika ngetako zany fa voa varavaran'ny fiara oe losy ka tsy ary ange tsy mety mivoa andriamanitro le biby lehibe indrindra mihitsy le manentsika azy iny lanitro Jessica voa Flavien aiza ianao teo ato ambany fiara ato fa aza mihetsiketsika ao mihitsy aloha nareo ato ambany ato any tsy naninona ve ianao tsy maninona tsy naratra kory dada mivoao dada matahotra zay ary mangina ry izy da fa tsy maninona kory ray nareo fa nisitrika ao ambany fiara fotsiny matahotra mana fa tsy maninona dada mitandrema tsara fotsiny nareo ao za efa kifa tatanavitra tsika indray ny maty eo mba alaivangery David io kitapokely mainty io sokafo dia jereo zay zava-maranitra ao iony fiary aiza mofo toeratsoloka ty fiary ty ao amin'ny ilany avy fa iny ty ataonao ento aty ny vy maranitra iny David oremia tiana
Maintsy vakitsika ty réservoir ty. Ary apoaka ny fiara avy eo. Ahoana? Miomana nareo menatamy voaka ao aloha ao fa zaho moa varavaran'ny fiarany aoriana. Vao miteny dia lasa avy hatrany nareo mamonjy Andriazo lehibe ry. Ary miakara eny amboniny eny avy eo. Fa inona zao ataonareo zao e? Vakina ny réservoir dia kotabaiko akaty aoriana io biby io. Vao miteny aho hoe mivoaka aho dia mela aho ary arao izy menada fa saika mamonjy an'ry fotokazo lehibe ry. Aretsy ny fiara avy eo. So dia tsy mety zany Remy ho faty eo nge zany ianao e? Dia hamono tena ato zany ianao Remy. Aza manao an'izany Remy. Aza manany amiko nareo fa maty antoko sika raha misy maninona aminareo tenianana. Tsy mety zany Remy. Ka tsy aleo ve miara-tafity nareo hoe toza io fa tsy kelikely etsika. Vao tafavoaka ny velany nareo dia miasaka za faran'izay mafy. Eny ary. Flavien. Ahoana e? Hamono varavarana ato aoriana dia miomana tsara ianao mandosika. Ary aleo foaina sy kotabaina amin'ity vity amin'izay varavarana dia manantony io. Iny fatamo fa aleo ivaty ato aloha. Ary tsotra dia nipitra. Mandehana amin'izay nareo mandosy. Ary aleo arehatra amin'izay ny briquet dia atsipetsy amin'ny réservoir. Ohatray marina fa tao tsy mirehitra izy zany. Andraso hoe zay ka. Tata, tsy maninona ve ianao teo? Tsy maninona anaka fa nianjeranao ny fipoahana fotsiny. Emy maty ao mivadika. Maty ao mivadika. Mangina rery tata fa tsy misy azontsika atao tsony ange. Fiara izay efa nirehatra sy potika tanteraka. Jereo ange Davida raha tsy malahelo sy tsy mahaleo peo ery mahita ny dada mitomany. Maty ao mivadika. Tata, efa nahavita dito teo amin'ny fiainantsika izy fa maheresary tata. Andao antsika nefa tsy te hijanona eto amin'ity toerana tsy tsony tsy tantoko manatrika n'ity afo be nanderina ny vatany malalako ty. Andaontsika ho dia tena malahelo mafy any amin'ny mariny tata fa latsaka hatramin'ny ranomasony. Azao vao tena tsapako fa tia ny dada mifono manontolo Emy. Tao tsaroko dada le nanampy-tambiara zany ritona teo am-pisakafoanana indray mandeha iny. Andraso kely izy dada. Ahoana anaka? Fa tsy Emy ve iny tamyana avy any ambadiky ny afo an'iny? Jereo ny dada. Iny Emy izy dada fa andaontsika andeha hitsena azy Misotranao ry Flavien fa okizay. Maty ratsika ianao. Okizay ny ramotoky fa zaho mbola velona io koa dia tsy maintsy mamita ny didiko aminareo vady aman-janako. Vao tonga tany an-trano afaka maly dia gaga tsy nahita anareo mihitsy ary nahazo antso fa tsy tafavelona tany ampiasany ramose Brian. Nanomboka teo dia nitady anareo telo mianan-kafoana. Tsy tafandromandro mihitsy fa ono tokoa ahoana izay? Teo amin'io toerana io zany no nahafaty an-dramose Brian. Ary ahoana ny fomba nahatavavoahanao teo fa talanjona marina ange izay telo mianaka nahitanao teo iny. Tsy teo fa izay nefa tafatsoka taoriana hafatesany. Ay ve? Saingy hitanao latsaka andavaka io ny lohan'ny fiara dia tavela teo indray izay. Ka vao tafiditra ny fiara iny lohana be iny dia niezaka nivadika tao aloha nandrehitra ny afo ary nivoaiko ny varavarana. Nakaratiko avy eo ary niezaka niala tao ny tsy tazanareo satria nareo taty amin'ny ilany havia fa za kosa tany amin'ny ilany havanana. Ary mahery foka ianao ty ka ary nanao nandriary ny fifehezanao an'ireo ankizy ireo taty. Indrindra moa zany fa Jessica azy tsy mitovy saina aminao mihitsy. Be dido kely aloha ny anao vavy. Saingy nijoro mary eny dia nitsapako hoe nankatoa ahy izy. Kosa. Ny tsy fantatrao dia lasa nalefaka tamiko izy. Indrindra taoriana lalan'ny tantarantsika. Zany. Jereo fa mampalahelo ery ny izy taka restory. Marina hoe
Sady manao kosa ireo mangetaita fa aleo aky atory mihitsy aloha. Rehefa tonga tsika dia foazy ny sakafo ireo. Fa angawa dia mbola manam-potoana andresana mikasika an'izany nareo tamika na dia niezaka ny tsy nilaza ny ninona taminy aza dia nalahelo azy indray aka nambarako azy ny marina rehetra. Ny tao an-tsaiko dia zao ny fanatanterahako ny etaeta no ampalefaka azy amiko. Gaga taorian'izay fa nirova ny fihetsiny sy ny fiteniny tamiko, indrindra moa tamin'ny fotoany tsarotra ny lalovantsika farany iny. Iny fa gaga tokoa aloha nahitanareo mianaka le famihana teo iny. Sady tsy vitan'izany fa mbola nifampitatana koa tamin'ny namonjy ny fiara. Antenaiko kifa Jessica vaovao io engane nefa mora sanatry ry Flavienka hoe iverina toy ny toetra nahazatra azy tamiko izy dia tsara angamitsika raha mifampitrodrano. Kosa Remia ny zava-dehibe tamiko fotsiny dia nahatsapana fa tiako tahaky ny zanako naterako izy minata. Za miteny ohatr'izany ianao fa fantatro tsara Jessica matoa izy niova dia natsapa izy zay fa olona madio fosy be fitiavana ianao ka azo ny asolony indreniny ny amisa visanany ratsy mantso ny aviny soa. Ve zany no tena ao am-pony mampalahelo andray izany resaka izy tato izany. Tsy nanenenako daholo ireo avinavina nataoko tamin'ny hatramin'izay. Tsy laza amiko tsony azy ianao dia tsapako tamin'ireny toe-javatra ny ainantsika ireny fa tianay telo mianaka ianao ary vitanao mihitsy ny nanao sorona ny tenanao no ny fanafotana anay. Aza matahotra ianao fa tsy akahalanao izany tsony afa raisiko toy ireny niteraka ianao. Loza koa reny dia nareo toerana mianaka ireny fa mba hatatarao tsara hoe loha ny zavanitranga teny an-dalana inona ny tena nahatonga ny loza fa tena zava-doza ange reny lioany ireny fa tsy ohatry ny biby masika any amintsika tantarao ange re mihiny ainantsika tany tsy te heritreritra ny lasa tsony ary izy mianaka fa fitiniko angamba. Ny marina dia poritra tampoka teny an-dalana Davida ary izay no niteraka an'izao loza rehetra izao. Lalina izany ngaho aloha nareo tsy nahazo toromarika vo niala tamika nahazo toromarika tokoa izay ary mbola naverimberiny piray aminy izany teny an-dalana fa Davida ny variana tamin'ny fakantsarany dia mety hoe tsy nahare tsara angamba. Dia izay voalazany mizay ry data ny zavanitranga teny an-dalana ary izay hitanao toy ny valala voatango ireny ny farana. Efa ranoraraka ireny izy mianaka fa ny sisa ny tandremantsika fa lasa iza tokoa aloha ny dala to mba saika misy resaka kely ataoko aminareo telo mianaka mihitsy mantsy. Lasa lalao any angamba izy teo fa resaka inona moa izany ry Flavien? Tsy manino izany fa tsy dia mahakasika azy koa le izy fa momba anareo mianaka moa izany. Ka ento tokoa aroa izany ny tenin'ny data fa mihaino izay sa ahoana Remy? Eno zao ry izy mianaka tsy karitro fa lasa mifanakaiky be nareo mianaka fa tsy ohatran'ny teo aloha tsony fa inona ny tena antony kay mifampijery fotsiny marina izy mianaka dia mifampitsiaka. Jessica angamba ny manakambara amin'izany izao. Ny marina ry data dia tsapako nandritra an'ireny toe-javatra natrehanay sy natrehantsika ireny fa tena fitiavany mianay mena daholo ireny. Vita ny nanao sorona ny tenany mba hanavotana anay dia hitany dada tsara ireny fa tsy mena da ihany navotany fa tsika telo mianaka mihitsy ange. Raha tsisy angamba ny tany dia efa tsy nahitanay mena datsony dada ohatran'izay. No izany dia maninona ana aza tapahanao aloha ny teniny fa velao izy amoaka mivetsivetsipony. No izany dia mitsodrano anareo ary ankasitrahako ny fifankatiavanareo roa. Ny famihana mafy izy mianaka tsy nahateny mi fa nangano any fotsiny. Tena tsy naposiko izao fiovana tampoka teo amin'ny Jessica zao. Nanjary fifaliana le avinaviny hatrizay tamin'ny mi misaotranao ry Jessica fa tampoka be taminay roa zao fihetsika zao fa mba fanontaniako kely aminareo mianaka farany sisa hoe tsy mampaninina anao ve Remy ny antsony izy mena da amin'ny anaranao so mba hoe tokony honeny amin'izay kosa angamba asa. Misaotra kiry Jessica fa tsy hitako tsony izay holazaina marina. Raha hoe ny fiantsony izy menata amin'ny anarako indray dia tsy maninona fa izany ary mampifanakaiky kokoa anay sady
aleo ny niteraka ihany no antsoina hoe neny. Fa za angamba aleo antsoina izy Emi ihany. Sa ahoana kiry Jessica? Eny nasany asa dia raisiko ohatry ny renireny niteraka reny ihany ianao. Fa tianay telo mianaka zay. Zao Remia, rehefa tonga eo Davida dia anary tsara izy fa rehefa vahinany tanin'olona na tanin-drazana zany na firenikafa dia tsy maintsy ajaina trano ny fombafomba na ny fomba tany fa tena mampidi-doza ny fandikana azy ireny. Izay aloha dia mariny. Ary ny tenenako izany aminareo mantsy dia mba tsy hiverenan'ny ohatrentsony. Andalo kely any Madagasikara mankitsika amin'ny herinandro mba hanompo maso an'izao tanin-drazantsika izao ka sao dia hisy hanondrana indray ihany ko. Zaho rery dada. Dia tiako mihitsy raha ianao Remi no anandratra azy fa ianao ny solondreniny. Tsy ho azo rery akory zany andratra zany fa ho antsika rehetra koa dia ho an'ny Jessica kosa tsapanao tsara amin'izay zao fa tsy feno tanteraka ny fitezako anareo menada natao ifameno ny raisiny ireny eo amin'ny fanabeazana anareo ka io ny reninao vaovao dia tiavy tahaka ny tiavan'ny Davida azy izy. Eny rery dada. Renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Sedra nampiray Nosoratan-dakoto Arvelser Nolalaoviny Rakoto Valy Sinaiva niaraka tamin'ny olona Janiriny ary Ivantsoa. Nandray teo sy Nana Totosa, Tovy Razana Mamonjy sy Olosoa.